Anio alahady voalohany amin'ny ty volana oktobra ty ravako malala dia manankambara amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny afatra ary ao anatin'izany mo dia faly ny tenanay miaraba manokana ny mpitandrina Solofo sy ny vadiny zany eto amin'ny toerana ty izay otrotronam-bavaka ny amin'ny fotoan-dehibe anio satria tsy ny fanohanana amin'ny lafiny ara-materialy ihany fa indrindra ny vavaka zay tena zava-dehibe tokoa ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa ndeharantsika iroso ny amin'ny andraisantsika ny afatra. Misy riavana fomba fiteny tsy fantatra asa mba efa eninareo ty andrenivohitra fa misy an'izao fomba fiteny zao hoe papangolay anaty katsaka ka izay maninona izay mivoaka dia babany avokoa, tsisy reniny tsy misy reniny fa babany avokoa zany. Dikan'izany ny papango zany tsisy vaviny angamba hoy izatsika. Ina moa dikan'izany hoe samy miseho azy ho zavatra, samy miseho azy ho mahery, samy miseho azy ho mahay, ary amin'ny fiteny jatovo dia hoe samy miseho azy ho milay. Zay zany samy miseho milay avokoa zany rehefa mivoaka anaty zany katsaka zany ny papango. Ary ankoatran'izay mbola misy koa ilay fomba fiteny anankiray izay everiko fa mbola haintsika ihany manao hoe milaza antsanga maninona tsy amanorana. Milaza antsanga tsy amanorana. Inona moa ny antsanga? Ny antsanga zany rehefa avy mafy be zany ny orana dia misy ohatrany fasika kely madinidiniky hoentina avy any ambony any ka mizekina, miangona na mipetraka eo amin'ny toerana ambany. Ka tsy ho possible mihitsy ary impossible ny fisian'ny antsanga raha tsy misy inona ny orambe mivatravatra fa tsy zanakorana fa orambe mivatravatra. Nefa ny sasany sady tsy misy orana madinika, tsy misy orana mivatravatra nefa milaza fa mahita antsanga. Zavatra tsy zany. Izay mahatonga ny hoe milaza antsanga tsy amanorana. Koa ao anatin'izany amin'ity volana ty itsika dia miresaka mahakasiky ny amin'ny hoe maniria ny haminany. Maniria ny haminany. Maro ny milaza azo mpaminany ary misy aza tena misoratena mihitsy hoe izao dia nefa tsisy ny teny tamina mpaminany iny fa izy ihany manambara ny tenany hoe izao dia mpaminany. Misoratena ho mpaminany. Koa inona ary no tena amantarana ny mpaminany tena marina? Ahoana na inona no amantarana ny mpaminany tena marina? No zany riavana ndeha ny voalaza ao amin'ny Korintianina. Ny Korintianina voalohany ny toko 4:10 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Io no amalentsika zay fanontaniana zay sady andraisantsika ny afatra avy any amin'Andriamanitra amin'ity alahady voalohany izay banjinantsika ndray ny lohevitra vaovao manao hoe maniria ny aminanty. Ka omentsika ny lohateny hoe ny mpaminany tena izy. Ny mpaminany tena izy. Ity Korintianina voalohany toko 4:10 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ty mpaminany. Ny mpaminany tena izy. Eo amin'ny andininy voalohany izao ny voalaza eo aminaran'i Jesoa. Mieza mitady ny fitiavana nefa maniria fatratra ny zava-panahy koa indrindra fa ny haminany. Indrindra fa ny aminany. Ny zavatra voalohany hojerentsika araka an'izany ao anatiny izao tenin'Andriamanitra zao izay nambara teo dia zao hoe ny mpaminany tena izy voalohany indrindra dia manambara mazava ny tenin'Andriamanitra. Ny mpaminany tena izy voalohany indrindra dia manambara mazava ny
tenin'Andriamanitra. Ahoana hoe mpaminany tena io tsika teo? Manambara mazava ny tenin'Andriamanitra. Raha vao miresaka ravako malala hoe mpaminany zany sika, dia maro ny fomba filaza ary manakambara olazaina am'izany ny olona tsirairay, indrindra fa ny fiangonana dia tsy ambakany am'izany, fa ny fiangonana mihitsy no nataon'Andriamanitra fitaovana ny piran'izany voambolana hoe mpaminany zany. Ary be dia be ny mpaminany voasoratra ao anatin'ny soratra masina, izay samy manana izy azy, na lahy na vavy hita ao avokoa. Fa ahoana kosa ny amantarana, no ilazana, ny tenenana fa misy ny mpaminany, fa misy ny mpaminany tena izy. Ka hoitsika teo hoe ny amantarana, ny afantarana ny mpaminany tena izy dia zao hoe manambara mazava ny tenin'Andriamanitra. Raha ambara hoe manambara mazava ny tenin'Andriamanitra riavana, i Paoly apôstôly dia anisan'izay tsy misorona mihitsy, ary tsy mikidikidy, tsy manao somonga, tsy manao sangisangy ny am'izany tenin'Andriamanitra zany. Fa na mahafaly anao na tsy mahafaly anao, na mahafinatra na tsy mahafinatra, na dia mety aminao tsy mety aminao, fa tsy maintsy ambara ny lazainy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay no tena izy, tsy safosafona, tsy amboamboarina, tsy atsaratsaraina, tsy atao hitadiavana tombotsoa sy voninahitra ny am'izany tenin'Andriamanitra, fa zay tena izy no ambara sy lazaina. Ary ny mpaminany dia olona manana ny fahasahiana manambara zany tenin'Andriamanitra zany. Satria azo adino fa na dia mandalo fiainan-tsatra toe-javatra manahirana ny firenena zanak'Israely, fa ny mpaminany mandrakariva dia eo ihany miteny, mananatra, manitsy ny amin'izay fitondrantena tokony atao. Ary raha vao miresaka atsika ny amin'ny mpaminany zany, azo adino avako malala fa ireto zavatra telo reto no anjara toerana lehibe zay tazominy zany mpaminany zany teo amin'ny zanak'Israely. Voalohany, ny mpaminany dia natao hampahery ny olona. Zay zany ny anjara toerana mpaminany, hampahery ny olona, manoloana ny adiny saina, ny zavatra manerana samihafa dia mijoro ny mpaminany, mampahery ny olona, mampahery ny firenena, manome toky azy. Zany zany asan'ny mpaminany zany zay. Tsy mora zany ho an'ny firenena latsikankady, ho an'ny olona efa resy, dia miseho ny mpaminany mijoro ho mampahiry azy. Ny zavatra faharoa dia rehefa tratra ny olana manko dia matetika adino Andriamanitra indraindray. Ary ny ray manao misy hoe aiza loatra na ho Andriamanitra, mangina na ho Andriamanitra, manoloana ny olana zay mahazo anay. Ao anatin'izany ny anjaran'ny mpaminany faharoa azo adino fa mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Tsy vitany hoe mampahery ihany, fa mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Izay zany asan'ny mpaminany zany zay. Satria mety variana ny olona, sondriana ny olona amin'ny zavatra maro samihafa, fa anjaran'ny mpaminany kosa mijery, ary rehefa mahita izy anjarany ny mampitodika ny olona, mampitodika ny firenena, mampitodika ny mpitondra amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra fahatelo, anjara toerana lehibe tazomin'ny mpaminany avako dia zao. Ny mpaminany dia ahatonga ny olona iaiky ny fahotany sy ibebaka amin'ny ratsy izay nataony. Anjaran'ny mpaminany zany zay. Mahatonga ny olona hiaiky ny fahotany, hibebaka amin'ny ratsy ataony, ka hiova ndray mandeha, hiova amin'ny fahatsarana, ka hiala ao anatin'izany fahotana zany. Ireo zany anjara toerany mpaminany. Ka ny mpaminany araka an'izany tsy natao olona zay andeha anasoaso fotsiny na anindraindra hoe mafinahitra anao, tsara anao toy izy fa zao, tsy zay ihany. Fa anjarany mpaminany tsy maintsy miteny manoloana ny zava-misy sy ny zava-mitranga eo amin'ny firenena, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny fianakaviana, eo amin'ny ankonana. Tsy maintsy manambara an'izany ny mpaminany. Noho zany avako malala, raha ny teny an'izao teny zao i Paoly apôstôly dia tena
manambara tokoa, atao mazava tsara, lazainy mazava tsara, tsy ampiambambana, tsy amboamboarina tahaka ny sasany hoe izay mety aminy any toko sy andininy, izay ihany no toriana. Fa ny mpaminany tsy mba tahaka an'izany. Tahaka ny fomba fitenitsika hoe ombala be lavatandroka ny mpaminany ka tsy mifidy tany malemy andro enam-pangady. Na inona zavatra mitranga zany, n'inona zavatra miseho, fa ny mpaminany vonona mandrak'iva. Ary eo tsika manambara fa tsy mora riavako malala. Ny asan'izany mpaminany zany. Ary maro ary ny mpaminany izay niara-ny fanenjena, iara-ny famonona, iara-ny fanikiliana, fanevatevana fanalam-baraka. Fa izany rehetra zany kosa dia resin'ny mpaminany ho voninahitra ary resiny ho rehareha eo an-ten'Andriamanitra. Na dia enjena sy ratraina aza ary vonona sy atao izay afoana azy, fa tsy maintsy mijoro ny mpaminany manambara ny amin'ny fahamasinana. Ary zay mahatonga ny voalaza any amin'ny Isaia faha 70, Salamo faha 70 ambarany mazava tsara. Ary io zany ny anjara toerana lehibe izay iraisin'ny mpaminany dia Isaia Salamo faha 70 ny andininy faha 8. Ahoana zany? Fa raha tsy io zany dia tsy zany zay. Ny Salamo faha 70 ny andininy faha 8. Ndao ary vakintsika miaraka zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ny hanao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Zay zany ny mpaminany. Ninona zany ny zavatra mivelatra eo anoloany, fandaram-potoana samihafa, zavatra isan-karazany miseho, fa ny an'ny mpaminany kosa dia inona? Ny hanao ny sitrapony Andriamanitra. Izany no sitrany, izany no lalainy, izany no tiany, izany no lofosany, izany no matimatesany eo fiainany. Ny hanao ny sitrapony Andriamanitra, fa tsy misy ankoatran'izay. Satria izany no nasain'Andriamanitra ataony, izany no nampanaovan'Andriamanitra azy. Kanefa tsarovy fa tsy ho tanteraka izany, tsy ho tanteraka izany. Fitondrana zany afatra mazava zany, izany manambara mazava ny tenin'Andriamanitra zany, raha tsy ao ny fanahy masina izay mampianatra azy, izay mampahery azy, izay mamporisika azy ary manome toky azy mandrakariva. Ry avako malala eto amin'ny Tompo, raha ambara hoe manambara mazava ny tenin'Andriamanitra dia tsy asa mora zany. Satria maninona? Maro ny olona rehefa teneninao izy hoe miteny marina amin'ny tenin'Andriamanitra, ambara aminy tena marina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy odiny zany fa voasana madiodio, dia maro ny tsy mahazaka an'izany. Maro ny tsy mahazaka. Ary anisany mahatonga ny olona mitsoka, miala ao am-piangonana, manao velomany varavara am-piangonana mihitsy hoe za tsy mba andeha ao mihitsy mandra-pahafatiko. Dia inona? Amin'izay fanitsiana azy, fitenenana azy, fanorona azy ny lalana mariny tokony andehanany ka amonjena azy, dia manao veloma izy. Zao ny teny ataony hoe zaho dia tsy mba hiditra amin'ny fiangonana io, fa pastera dia za ihany teneniny, ny diakona dia za ihany teneniny, ny mpiandry dia za ihany teneniny. Tsy mba hiditra ao zaho mandra-pahafatiko. Ary misy marina tokoa izy, ary tsy miditra ao amin'ny mpiangonana marina izy mandra-pahafatiny. Fa rehefa maty maninona? Ampidirina eo mizeste eto aloha eo mihitsy izy, eo izy mizeste aloha eo. Satria tanteraka ny teno, za tsy mba hiditra ao mandra-pahafaty. Fa rehefa maty izy dia eo izy. Ary ndraindray riavana dia mampanontany tena ihany ny amin'ny hoe pastero mba torianto tenin'Andriamanitra te, fa itiny mba hafany irenay. Le olo efa tsara itoto am-piangonana, natanteraka ny fiazakazahako aho. Ino ma fiazakazahany vitany teo? Miazakazaka taiza. Fa tsy tokony ho toriana mihitsy any teny zany, mampieritreritra. Nandeha niazakazaka tany fa rehefa tonga tapitra ny fiazakazahany, hitanao fa io izy tonga eo aloha eo. Noho izany riavana, aza atao ho zavatra mampihemotra anao, aza atao ho teny mamparary anao ny teny ataon'ny mpaminany, ny teny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary hitantsika amin'ny fampiana fa aveo, fa reso amin'ny fifaliana, reso amin'ny fitiavana izay teny rehetra omen'Andriamanitra miainga avy amin'izany mpaminany zany. Fa natao atsara anao zany, natao asoa anao zany. Ary ny tanjona dia ny atongavanao
eo ankavanan'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny zavatra voalohany manambara mazava, aza mboamboarina zany, aza tefitefena zany, aza tsaratsaraina zany, aza toetandiavana tombotsoa akory. Izany tenin'Andriamanitra zany. Fa tena lazaina ambara ny marina. Fa i Jesosy nefa nyteny hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makana amin'ny Andriamanitra Jesosy afa-tsy amin'ny alalana. Koa raha mbola ivelan'i Jesosy zany no torointsika, ampianarintsika, dia tsy mpaminany zany zay. Ary maro avako malala ny miseho azy fa ho mpaminany araka nambarantsika teo. Mahita zao antsangatsiamy manorana zao, lazaina fa efa ho avy ny faharandro, mampiororo ny olona, mampiororo zao tontolo zao, mampiororo ny olona tsirairay, ny tokantrano, dia matahotra. Ary tsy vitan'izay ihany, fa maro koa milaza ho mpaminany, mahita zao hoe am'izao dia zao ny zavatra hitranga, mahita zavatra mety hitranga samihafa. Ary ny sasany milaza mihitsy manambara, za midady karaha zao dia zao zany mahazo anaka. Tsy zany zay. Fa ny aminao, ny amintsika, efa voafaritra Andriamanitra ny fandaharany aminao rehetrarehetra. Fa tsy maintsy ho tonga ny farany. Fa i Jesosy nefa nilaza amin'ny Mateo 7:20, tenenany mazava, isy ny mpaminany sandoka. Isy ny mpaminany sandoka. Izay miseho etsero, mody mahay mampianatra, milaza zavatra samihafa, nefa Jesosy Kristy aza tsy ao anatiny akory. Ry avako malala, zava-dehibe araka an'izany ny hanambarantsika fiangonana, ambarantsika sampana, sika tsirairay avy mazava ny tenin'Andriamanitra ampitena any amin'olona. Ny faharoa dia zao. Aloha dia antsika mifampiara fa ny faharoa dia zao. Raha mitentsika hoe ny mpaminany tena izy eo amin'ny andininy fahaefatra amin'ny ity toko ty any. Ny andininy fahaefatra, izao ny voalaza eo. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Ireny manao blibla reny tsy mamango reny. Tsy izy reny. Satria mody sary eo mientanentana amin'ny teny mitsipatsipaka eo, dia izy moa nahaizaka teneniny. Tsy misy mahazo akory. Fa izy any manao zay tiany hatao eo. Fa ny tena izy, araka voalazan'ny Paul miteny mihitsy, raha izao izy Paul dia mahay lavitra noho ianareo amin'izany resaka teny tsy fantatra zany. Fa tsy izy zany zay. Fa aleo zany miteny ianao mazava, mampandroso, hain'ny olona, azon'ny olona tianao ambara. Zay zany izy. Ny mpaminany araka an'izany dia mampandroso ny fiangonana ny asany. Mampandroso ny fiangonana, mampiaina ny fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ambarany moa ny mandroso ny avako malala, raha ambarany hoe mandroso zany, manana hevitra maro samihafa. Fa ny anankiray ao resantsika amin'izany dia zao. Raha ambary hoe mandroso zany ny fiangonana dia mihitatra ny filazantsara. Tsisy afa-tsy zay. Raha ambary fa mandroso ny fiangonana dia mihitatra ny filazantsara. Tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy zany zao. Tsy nijanona tao Jerosalema ihany, fa nandeha namakivaky ny toerana samihafa, ary natonga azy niditra sy namakivaky atra tao Samaria aza, tsy maintsy nandalovana. Na dia ambara azy fa tsy mahazo mifampiraharaha akory, tsy mahazo mifanerasera ny jiosy sy ny Samaritana. Fa tsy maintsy nivakiany Jesosy zany, tsy maintsy niravany zany, tsy maintsy nipotehiny zany, ampandrosoana ny filazantsara, ampandrosoana ny fiangonana. Maro araka an'izany ny endrika izay hitenenana ny amin'izany androsoan'ny fiangonana zany. Koa satria rehefa tena izy ilay mpaminany dia tsy mieritreritra ho an'ny tombontsoa ho an'ny tenany izy, fa tombo no an'ny firenena, tombo no an'ny fiangonana, tombo no an'ny ankonana, tombo no an'ny tokantrano. Izany no iezany mafy, izany no ataony zava-dehibe, izany no vaindohan-draharaha eo amin'ny asan'ny mpaminany, dia ny ampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Fa tsy andeha hitady zao vola mankarena samihafa, arena samihafa davy manketsy makaroa. Fa ny tena mpaminany marina dia tsy mba manao an'izany, fa ny mifofotra
ny miezaka, ny milona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no ataony. Satria avako malala, ny fotoanantsika lavalava ande zao. Nde zany mba hanao fampiarana amin'izany. Raha anio atsika mitondram-bavaka, Pasteur Solofo sy ny vadiny zany. Dia izaho manokana dia resy lahatra tokoa. Fa raha tsy nambara mazava ny tenin'Andriamanitra dia tsy otran'izao zany fiainan'ny fiangonana. Ary raha mbola atao ihany ny fitiavan-tena, tsy otran'izao ny fiainan'ny fiangonana. Ilaza zavatra aminareo avako malala. Fa sambatra ny fiangonana manana mpitandrina izay tena miaina, milofo ary manao ny aina tsy ho zavatra amin'izany fitondrana tenin'Andriamanitra mazava zany amin'olona. Sambatra. Ary ny mpaminany ankehitriny tsy andeha hijery ny Isaia tsika Jeremia tsy zany intsony. Fa ny mpaminany dia ny mpitandrina anankiray anisan'izany. Anisany anankiray ny mpitandrina izay tena manao ny aina tsy ho zavatra, milofo, miezaka, milona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny mpitandrina ange azadino e. Anisan'izany zao Pasteur Solofo eto aminareo. Azadino ny mpitandrina. Fa ny mpitandrina dia tahaka ny kontera zany zahay reto. Mahay zany tsika jiaby kontera. Raha ampolina anankiray zany mampiodina ny kontera, manona ny fiodinany. Malefaka kely, mora kely. Fa arakaraka ny fisian'ny vesatra na ny sarza hoentiny kontera zany, manina zany izy? Miodina mafy mihitsy, miodina mafy. Tena miodina mafy. Zany hoe arakaraka ny itomboan'ny fiangonana vao maika miamavesatra trany asan'ny mpitandrina. Satria atsika be dehibe ireo, anareo be dehibe ireo dia makany amin'ny pasteur avokoa. Pasteur mba hoento ambavaka mo. Pasteur izao ny olagna. Pasteur misy an'izao. Dia indraindray aza ny mpitandrina na dia ampisakafoanana aza. Ary noko marimarina fa Pasteur Solofo dia tsy anisan'ilay mpamony telefony lavaka sahatra antsona. Satria zay miralaza an'izao rehefa miantso aza na andro na alina dia mamaly izy. Dia indray ataoko fotoana tsy ampoimpoiziny dia mamaly. Andikan'izany tena ho tsara izany hoa. Mandeha tsara fifandraisana fa tsy matahaka ny hafa. Ka na dia ampisakafoanana aza indraindray ny mpitandrina milatsika ny telefony pasteur, misy problème zao. Sady ny tanana anankiray zany mampiditra sakafo anankiray, manaona tsara, manaona tsara. Dia eo zany. Satria any aminazy avokoa, any amin'ny mpitandrina no mifatratra ny zavatra rehetra. Ary zay mahatonga antsika fiangonana mahatsiaro mba manome na dia indre mandeha ao anatin'ny taona aza tsy vitany hoe ny fanomezana hita maso ao sampaintanana ihany, fa ny zava-dehibe ihany ny mba hitrotroana-bavaka. Satria ny mpitandrina mandrakariva dia mamoaka ihany, mizara ihany, manome ihany. Fa amin'indray mitoraka tahaka an'izao mba mitondra ambavaka zantsika, fampahirezana ho an'ny mpitandrina. Dia araka an'izany miodina mafy zany zao ny kontera. Satria mandeha ny asan'Andriamanitra. Raha nareo zany manao vitesse hoe 5 km/h, fa ny an'ny mpitandrina fa mandeha amin'ny 50 km/h fietreretana ny asan'Andriamanitra. Hoe ahoany amin'izao, inona ny atao? Ireto ny tetikasa, ireto ny programa, ahoany ny fitondrana filazantsara, inona ny ataontsika? Manentana ny fiangonana ny amin'izany. Ary tsy zay ihany avako malala, tsy zay ihany. Fa za manokana dia resy lahatra tokoa satria tena mampandroso ny fiangonana, mampandroso ny fiangonana. Ary raha mba misy ato anatin'ny FJKM, ato anatin'ny FJKM, manana vision, manana fijery tahaka ny mpanompon'Andriamanitra eto amintsika, zava-dehibe zany. Tsy mampanina amin'ny teny ty zavatra ty, zay nitranga teto Antananarivo, ary mahontsa mahonena toetsainan'izany fiangonana zany. Ndre mandeha tendren'ny fobe FJKM ny tena koa,
andeha no stage tamin'ny fiangonana teto Antananarivo zany. Rehefa io tamin'izany mbola stagiaire zany noentina ny taratasy fanendrena ity ny manendry anahy tompoko ho stagiaire ato aminao mandritra ny 3 volana dia nijery tsara ilay barao-mpiangonana nandray an'ilay taratasy tombanany mihitsy za hoe raha ohatra ka tsy nanao kiraro zany mety hitana hatramin'ny angofoko aza mety hitany tombanany tsara zao jereny ambony jereny ambany jereny mankoatra ohatrany hafahafa zany tsy mitovy ny fahitany matetika ao anatin'ilay fiangonana dia farany nanontany azy aho azafady tompoka misy inona moa ao amiko misy ino ao amiko tsy zany mo pasteur fa tena ohatrany hafahafa ao izy hafahafa manahoana ao ambarao ny marina fa aza fen'ny penina tandremo sao dia mandainga anao nambarako tamin'izany fotoana zany tahaka ny Ananias sao dia anao faty eto an-drano sao dia maty eto anao ambarao ny marina zao izy ity fiangonanay ity fiangonanay fa tsy fiangonan'i Jesosy Kristy to Madagasikara ity fiangonanay ity indrindra fa amin'ny altaranay ao pasteur tsary ny akaran'olongita volo tahaka anao eo zany zavatra ny ainana teto zany teto Antananarivo tsary ny akaran'olona ngita volo tahaka anao eo ho zao misaotra anao fa i Jesosy na dia malama volo aza fa ny filazantsara nomeno an'olona rehetra dia nandeha mo ny asa nandeha ary ny sorana Andriamanitra fa io le ranga satria nandeha ny fifandonan-kevitra teo aminay rehefa niala tamin'le fiangonana satria hitan'le tombony efa aveo dia isorana Andriamanitra fa mba nanome izy na dia verina fa tsy hoe vola be fa tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2007 zany dia mba ngezangeza ihany dia ozy hoe tena misaotra anao pasteur fa voaray ny afatra ary zaho mihitsy anisa momboka zao hijoro hanafoana izany fanavakavahana zany voaray ny afatra izy tiako ambara avako malala vitsy misaotra anao pasteur vitsy fiangonana eto aminareo an-tanan-dehibe ka fotoana tahaka an'izao na andavanandro andeha tady pasteur avy any amin'ny sisiny avy any anatin'ny kily agny avy any anaty mokonazy agny avy any anaty akata agny tsisy zany tena misaotra anao pasteur satria noravanao zany zao tamin'ny alala ny fandraisana an' Jesosy Kristy ary rava noho ny amin'ny Jesosy Kristy ny amin'ny efitry ny fisarana rava riavana zava-dehibe zany maherezanao pasteur fa tsy nofa mandra tsy nofa mandra na aneo anao zao asa mahagaga ataon'Andriamanitra ary indrindra ny koa na tongavany ty namako ty miaraka amintsika jereo fa mba mitsangana kely anao rakotoara Sao Paul mitsangana mba mitody amin'ny fiangonana io zany vao maika ohatra nakako mbola malamalama tena vao may pira koa ny azy za koa no mbola fotsifotsy va ny azy ohatra ny charbon mihitsy aza saotranao pasteur afaka mipetraka anao rakotoara Sao Paul rava riavana ny efitra ny fisarahana eo amin'ny fiangonana ka etretinao hoe ny fivavahana dia any ampivoantany any ny fivavahana dia any merina any ova zany moko mantanjaka any amin'ny sisina fa zao dia iraisantsika ny famonjena antsika ny famonjena tsy misy tahaka an'izao ambarako aminareo zany fa tena zava-dehibe ary mahontsa zany ho an'ny olona zay mbola miaina amin'ny toe-javatra mampisaraka na mamakivaky ny fiangonana satria mandroso ny fiangonana hitantsika tsara fa atrany amin'ny sisiny any miezaka itsika ataoko hoe itsika ho iaho FJKM amin'ny alala nareo eto sotro fitiavana mandeha manorona ny fiangonana samihafa any amin'ny sisiny any etretony raha nidiny pasteur Solofo ny robiny amin'izany anareo koa tsy afaka nietsika anareo tsy afaka nininina izy koa nidiny robiny eo atsika tsy mahazo miboaka eto sotro fitiavana atsika eto ihany eto foana atsika tsy afaka mandeha zany fa matozana afaka nanangana fiangonana maro samihafa reny any amin'ny sisiny satria manaiky zany aresy lahatra ny amin'ny amonjena ihany koa ny olona zay mbola latsaka ankady mila fanafana avy any amin'ny sisiny any no zany rehefa malala
noho zany tena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana ka mampandroso araka an'izany ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary zava-dehibe rehefa tena raisinao ny tenin'Andriamanitra dia izay tenin'Andriamanitra ambara sy lazaina zay no manosika atsika ny amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny asa samihafa. Hoy izy teo hoe resy zany anankiray zay. Ary zay mahatonga ny soratra masina amin'ny teny fa ianareo rehetra dia maninona rehefa atao batisa atsika? Zanak'Andriamanitra avokoa zany ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa maninona iray ihany isika rehetra. Avy amin'ny pastera Silofo araka an'izany dia tafatambatra isika mitambatra ny fiangonana zava-dehibe zany rehefa malala. Arambaro hoe mandroso ny 10 taona lasa n'ity fiangonana ty everiko marimarina fa tsy tahaka ny hitantsika azy ankehitriny. Ny 10 taona lasa tsy mitovy ahitantsika azy ankehitriny satria tsy mieritreritra ho an'ny tombony ny mpanompon'Andriamanitra fa mieritreritra tombotsoa ny fiangonana. Ary efa mijery ny hoavy ny fiangonana any lavitra ny amin'ny ela indrindra dia efa mijery an'izany. Ka raha hoavy ny fotoana tsy maintsy ho retirety pastera Silofo fa nahatanteraka ny fiazakazana araka ny nambara teo izy ary zava-dehibe ny nataony ary ho tadidy zany mba anisan'izany pastera Silofo mivady nandalo tamin'ny toerana ty. Ary izay nambara izay teneniny dia raisitsika ampitiavana fa zao zava-misy raha ambarany hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra tsika ravako malala ndraindray adintsika ny voalaza eo amin'ny andininy faha 12 amin'ity soratra masina teny Korintianina 12:12 dia eo amin'ny andininy faha 12. Raha vakintsika zany amin'ny aran'ny tompo manao hoe ary toy izany ihany koa ianareo raha fatrapaniriny ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana tadiavo indrindra. Ny mpanompon'Andriamanitra araka an'izany dia mieritreritra mandrakariva misaina hatrany hatrany ny amin'ny ampandroso ny fiangonana satria rehefa mandroso ny fiangonana dia izay no tadiavin'i Jesosy, izay no ilain'i Jesosy amintsika. Ary rehefa Jesosy no ekentsika ho patron amin'izay atao rehetrarehetra amin'izay fotoana zay ravako malala dia mametrahy ianao altara amin'izay satria mpaminany isika, mpaminany ny fiangonana, mpaminany ny olona tsirairay rehefa milaza mazava ny tenin'Andriamanitra, rehefa manambara mazava ny tenin'Andriamanitra, rehefa mandroso ny fiangonana ka any amin'ny toerana iasanao asio altara ao. Ino moa dikany altara? Hitantsika ty fitondrana ny tenin'Andriamanitra, fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Naiza ny toerana misy anao zany atao fantatry ny olona fa ianao dia mitondra mazava ny tenin'Andriamanitra ary manambara mazava ny tenin'Andriamanitra, mampandroso ny fiangonana. Fa aza manao tahaka an'ity tantarakely anankiray ty ravako malala. Ino moa tantarakely zany? Isy patron anankiray tena mafana izy amin'ny fivavahana, tena mahazo tsara izy mivavaka. Fa rehefa ty mpiangonana hitanao fa tena anjely, tsy hoe anjely latsaka antany fa anjely. Ny anjely latsaka antany moa koa masantoko devoly. Fa anjely fotsiny, anjely latsaka antany devoly zany masantoko zany. Fa tiranga tena mpivavaka mafinatra izy. Rehefa tonga ty mpiangonana tena anjely mihitsy mafinatra. Fa rehefa tonga nampiasana tena kizitimbelona. Ka izy manana mpanampiny zany ao, sekretera zany miara-miasa aminazy Zety ny anarany. Zety anaran'le sekretera. Ary fataony ty patron ty zany rehefa miasa tena miasa izy mahavantana zany inona dia zatra izy manao stylo zany eo amin'ny sofiny. Otran'izao zany lako ny solomaso de stylo petraka eo. Apetrany eo otran'io zany, petraka eo zany ty. Otran'izao eo. Eo apetrany eo zany stylo zany. Ndre mandeha zany izy misy asa maika be tsy maintsy ataony. Kitakitainy zany Zety. Zety ay moa styloko tena ataonao azy. Azafady patron fa ny stylonao patron io amin'ny sofinanao stylo. Aiza tsara Zety?
io amin'ny sofinao patron zany ataonareo ka misy loa dia any amin'ny sofiko any koa ny mipetraka nefa izy no mipetraka azy teo izy ihany manao ny ataony izetino tondra faisana tsy mety zay fa rehefa amiaingy avy aminao zany ny fahadisoana ekena zany zariavana ary zay mahasamihafa ny mpanompon'Andriamanitra ny mpaminany marina mieky ihany koa izy fa tsy tanteraka ary zay mahatonga anay reto milona mbavaka sy mivavaka amin'Andriamanitra mangatika hery mba tsy hahatonga anay andeha ho azy andeha amin'izao fotsiny ny amin'ny asa tanterana fa tsy maintsy milona mbavaka ary noko marimarina fa matoa zany izay tahaka an'izao ohatranay sy pasteur Sofy zao na dia eo aza ny fanohananareo fiangonana ny anay zany ohatrany hoe asina gaine foana zany kibonay fa maninona tsy mety mba miakatra be tahaka an'ny sasany ho antonontonony foana na dia manahoana zany fanohana satria ankoatra izay ahitanareo anay ohatran'io zany tena ao anatin'ny fiombonana amin'ny Kristy mivavaka mandrakariva mbanao nena tsy ho zavatra ary zay nambarandray mandeha hoe ireny mpanompon'Andriamanitra maro mo teny soratra masina hoe atavezana mba toky an Jehova fa ho an'izay efa tena botrefona loatra vondraka loatra raha tena mpaminany izy dia mampanontany tena hoe sao dia mba lany ihany ny ronono sao dia mba lany ny ronono tokony ho any amin'ny zanak'ondry noho zany rehefa malala zava-dehibe ho zateo ny amin'ny asan'ny mpaminany izay tsy matorandro manalina mitrotro ambavaka atsika koa raha ofintiny ko ary zao ny afatra dia zao hoe voalohany satria lavalava izy dia zao hoe ny mpaminany tena izy loha nambara tamintsika dia hoe manambara mazava ny tenin'Andriamanitra manambara mazava ny tenin'Andriamanitra ka na ny mpitandrina na izao na ianao isika rehetrarehetra ambarao mazava ny tenin'Andriamanitra amin'olona ary ny tenin'Andriamanitra tsy iza akory fa iza ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy izy le tenin'Andriamanitra tonga nofo izy tenin'Andriamanitra tonga nofo izy no ambarao amin'olona ary raha tsy manambara isika dia ho verina mantsika reny ary tsy zay ihany fa ny mpaminany tena izy dia mampandroso ny fiangonana izay no ezahana izay no olifosana zamy ny marimarina fa ny jamba tsy fantatro fa ho an'izay mba mana maso mahiratra dia mahita tsara ny ezaka ataon'ny fiangonana ankehitriny eto amin'ity fitandremana isotry fitiavana ty izay ambara fa olovainjafy olovainjanaka ny asa fampandrosoana ny fiangonana napetraka teto ary zava-dehibe koriavana nambara tamintsika teo fa rava ankehitriny foana no ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay misaina ny amin'ny filazantsara tsy mametraka ntsona fanavakavana ity avy amin'ny sisiny ity avy amin'izao fa itsika na dia maro aza amin'ny soratra masina dia manina dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika foana zany zay koa ny mpanompon'Andriamanitra ary zany miezaka manao tahaka an'izany fa vao maika isika zay amafazana izarana ny tenin'Andriamanitra ataovy zava-dehibe ny amin'ny fiombonana ny amin'ny fanambarana ny amin'ny fitondrana ny amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ka aza misintona intsony fandetsika hiaraka mandroso hiaraka hitondra ny fiangonana ho amin'ny Jesosy tompontsika satria izy no lohan'ny fiangonana ny tompony ravako malala hitay antsika amin'izany afatra zany ka tonga atsika tokoa mba tena ho mpaminany tena izy ny fiangonana ka hanambara mazava ny tenin'Andriamanitra ary tonga ny fiangonana ho tena mpaminany tena izy ka hatonga atsika hampandroso ny fiangonana ho azy ireny voninahitra fa amintsika kosa ny fahasoavany amen.